misy namako izay sendra tavaresaka tamiko tamin'ny Facebook dia niteny izy hoe satria ka tena intéressé be amin'ilay Yaliman de la Washington Fellowship ary tena motivé be anao an'ilay izy nefa en même temps tena matahotra be satria raha fantatry ny ao ampiasanako ilay izy dia mety ho voaroaka dia lasa teo moa saiko hoe fa inona marina zavatra tena tediavinao hoe anao an'ilay Yaliman de la Washington Fellowship ve sa hoe hitazona ny asanao dia lasa teo moa saiko dia sendra nandalo tao an-tsaiko hoe tena principe ny loi d'attraction tokoa ny ilay hoe mila précis sy mazava tsara ao an-tsainao zany hoe inona ny tena tadiavinao tsy hiditra lalina be amin'ilay loi d'attraction fa ny principe an'ilay loi d'attraction dia hoe izay zavatra mibahana ny sainao matetika no lasa réalité anao zany hoe ny zavatra mibahana ny sainao dia miattirer circonstance anankiray zay na hoe miattirer olona hafa izay mifanaraka amin'ny zavatra eritreretinao iny ohatra fotsiny hoe te hahay allemand ianao raha izay no mibahana ny sainao dia possible be hoe hiattirer circonstance sy hoe hiattirer olona ianao anirina any mba ahaizanao an'izay allemand zay dia ny olan'ilay izy nefa marina koa raha ohatra hoe zavatra negativa ny eritreretinao dia lasa hoe zavatra negativa no attirenao ohatra zao hoe raha misy olona anankiroa dia misy mpangalatra na mpanendaka anankiray te hanendaka ny ray amin'ireo olona anankiroa ireo dia ilay olona hoe mieritreritra zavatra negativa indrindra no manana chance kokoa hoe hiattirena an'ilay mpanendaka misy olo zay fantatry hoe negativa foana izy dia nefa en même temps izy hoe efa nisy nanendaka matetika sy hoe efa nisy namaky ny trano matetika dia ohatra fotsiny zany zay amin'ilay hoe loi d'attraction fa ny tena tiako tenenina eto rehefa io fa hoe mahafantatra sy miapplique an'ilay loi d'attraction ianao dia afaka micréer consciemment ny réalité anao anirina any zay zany le principe an'ilay izy afaka mino an'izay ianao afaka tsy mino an'ilay izy fa ohatrany hoe zavatra na développement personnel fotsiny moa no tena tanjoko eto hoe hizarana an'ilay izy dia ny mba hicréenao an'ilay réalité zay anirina any dia mila fantatro mazava tsara aloha hoe inona le zavatra tena tadiavinao exactement tsy ohatran'ilay olona ny teneniko tamin'ny voalohany teo zany hoe sady wakari no wakari fa mila misafidy mazava tsara hoe inona ny tadiaviko dia ny faharoa hoe mila visualisenao zany le izy raha ohatra ianao te hahay allemand dia ezao visualisena anatin'ny fahanginana moa le izy hoe olona mahay miteny allemand be any irina any miresaka amina native speakers hoe allemand sy ny sisa dia ny fahatelo farany ezahanao hoe ressentena inona ny sensation anao rehefa une fois mahatanteraka an'izay tanjonao zay ohatra zao hoe ohatrany ahoana ny sensation anao rehefa miresaka amin'ilay olona allemand rehefa mahay an'ilay allemand ianao dia dian'izao ianao dia efa miezaka miressentir an'ilay izy fa izay zavatra telo zay zany no matetika conseillen'olona rehefa te hanatanteraka zavatra iray ianao amin'ny alalan'ny loi d'attraction tsy tena hiditra lalina be amin'izay aho fa ny tena tiako resahana eto dia ilay hoe mila spécifique sady mila mazava tsara zany hoe inona ny tediavintsika exactement amin'ity fiainana ity misy fomba fiteny zay hoe ny akamaroan'ny olona ozy izy matoa tsy mahazo an'izay zavatra tadiaviny dia satria tsy fantany mazava tsara hoe inona ny tena tadiaviny amin'ny teny anglisy moa ilay izy hoe the number one reason why people don't get what they want is because they don't know what they want hoe tsy fantany mazava tsara hoe inona le tadiaviny raisiko fotsiny zao ohatra raha makany amin'ny restaurant ve ianao ka misy serveur tonga eo dia hiteny ianao hoe za tsy te hisotro coca na hoe za tsy te hisotro dité na hoe za tsy te hisotro café na hoe ny plat tsy tiako dia zao tsy fantany mazava tsara zany hoe inona ny tediavinao nefa matetika ny olona ohatr'izay hoe te hanao an'ilay Yaliman de la Washington Fellowship nefa tsy te hiala ny asako tsy tokony formulena de manière négative zany le zavatra tadiavinao dia zay le izy tsy lesona ho any no maiko eto fa hoe clé sy zavatra hoe mety hanampy anao anirina any hoe mila spécifique tsara tsika dia ankoatran'ilay hoe spécifique tsara tsy tokony formulena de manière négative le zavatra tadiavinao
ohatra hoe za tsy hisotro coca nefa ny zatra tadiavinao fonta ny teny mazava tsara zany hoe fontan tadiaviko fa tsy hoe nenahy tsy coca tsy tiako nenahy tsy coca za tsy tia coca moa zany dia ohatra hoe mitanjonao amin'ity taon'ity zao hoe ho lasa slim na hoe fit dia samihafa be zany samihafa be ny vokatra nenao miteny hoe tsy te hatavy ntsony amin'ity taon'ity noho ny hoe te ho lasa slim kokoa na hoe te ho lasa bokibokina kokoa samihafa be foana zany résultat-nao raha ohatra miteny ianao amin'izao hoe aneriana any dia tsy te hahantra hoe I don't want to be poor fa dia samihafa koa nefa ny résultat an'izay raha ohatra ianao miteny hoe I want to be rich hoe te hanana zavatra be da be te hanao zavatra be da be ary te olona ohatran'izao aneriana any dia samihafa be ilay izy raha miteny anao azo hoe akipio ny maso dia aza mieritreritra saosisy possible be hieritreritra saosisy ianao dia izay ilay problème an'ilay hoe formulainao de manière négative ilay izy satria ilay zavatra teneninao iny foana no mibahana amin'ny sainao raha miteny ianao hoe za tsy te hatavy ntsony amin'ity taon'ity dia possible be ho lasa hatavy ihany ianao satria izay no mibahana amin'ny sainao dia mbola averiko ihany hoe tsy lesona no omeko eto fa zavatra mety hanampy anao amin'ny fiainana raha indrindraindrindra hoe te hanatanteraka an'ilay zavatra tadiavinao foana ho tanterahana hatr'izay ianao mila spécifique tsara voalohany indrindra dia anjaranao moa ny hoe mino an'ilay loi d'attraction ve ianao sa plus orienté amin'ny vavaka ve ianao na hoe afaka ampiasainao izy vo fa izay fotsiny principe-na développement personnel tiako zaraina ilay izy dia anjaranao no mandray an'ilay izy ary tsy manosika anao mihitsy hoe ino daholo izy zavatra teneniko eto fa au contraire hoe izao dotena foana ilay zavatra teneniko eto dia ianao mandanjalanja ilay izy hoe mety ho marina hoe zany amin'ny fiainako mety hampiariko amin'ny fiainana zay zany sa ohatr'izany raha ohatra ka tianao ilay vidéo androany dia aza misalasala mihitsy mizara an'ilay izy indrindrandrindra ho an'ny olona hafa izay fantatrao fa mety hoe ahasoa anazy ilay izy dia izay no tiako resahana androany fa amanaraka indray until next time